fa namony aindry teo amin'ny fahafito amby fitopolo taonany ny fahaenina amby folo ny volana desambra lasa teo kosa ny ministry ny fahasalamana teo aloha ny professeur Damasy Andriambao Stef androany kosa no nanatanterahana ny fanomezam-boninahitra azy teny anivon'ny université n'Antananarivo fanadidinatra. Nomem-boninahitra farany teto amin'ny esplanade Ankatso ny professeur Damasy Andriambao Stef naifa be teto amin'ny fireneny ary indrindra teo amin'ny tontolo fitsaboana ny professeur Damasy Andriambao Stef manampahaizana momba ny fahasalaman'ny ati-doha neurologue efa ministra ny fahasalamana teo aloha ihany koa ny tenany niarana tsiavo ary nanao veloma farany azy teto Ankatso ny fianakaviam-ben'ny université mpiara-miasa taminy ary ny namany anisan'izany ny professeur Zavelbert sy ny professeur Teindrazana Arvelo. Izy aloha tena olona droit ary droit tsy te zavatra meloko ary nasehony zany tetia fampianarana ohatra tsy mba azo magnano zany tsy kombakomba amin'ny examen zany tsy azo atao zany izy aloha droit tamin'ny asa koa izy tamin'ny ministra satria fa tamin'ny andro koa na ministra azy itao zany izy araka voalaza teo amin'ny tanareo le zavatra asa rehetra nataonatao izy zany hoe zany olona tia olona mahitsy ary dévoué zany zavatra azoko lazaina. Ankoatran'izany nianatra tany andafy izy tamin'izao fotoana tany azy ma za taty atsimotsimo kely izy tany afary tamin'ny Tolao za taty Montpellier zany de tany moa zay zany de fa ny fanerasera amin'ny vakansy reny indraindray dia izy moa nanao ny spécialité momba ny neuropsychiatrie lazainao teo moa za taty amin'ny chirurgie zany de fankalala fatrany zay nianatra azy rehefa no taty zany tsy nakasatro zavatra zany fiaraha-miasa satria fa nanana point de vue mitovy zany zay. Tena ilaina tokoa zany na ny fiainany ary dia ho anay mpianany hoe fiainana fandraisana andraikitra fiainana fijerenany tsaratsara kokoa mampieritreritra anay koa zao fahalasana zao. Taorian'ny lanonana teny amin'ny université Antananarivo dia nentina ny azo ny district amin'ny Befandriana Avaratra misy ny fahasan-drazany nofo mangatsiaka ny professeur Damasy Andriambao Stef.